nitondra ny toerany manoloana ny raharam-pirenena eto Madagasikara ny firenena indiana hatramin'izay dia nanohana ny Madagasikara tao anatin'ireo hetsika samihafa eto amin'ny firenena, indrindra ny fifidianana ity firenena ity, ary tao anatin'ny fanamariany ny faraiky amin'ny 70 taona nazahoan'ny fahaleovantena no mbola nilazany ny fahavonona ny hanohana ny Madagasikara ao anatin'ny dingan'ny fifidianana ho avy indray. Malohana ny demokrasia ary ny fifidianana eto Madagasikara ny gouvernemanta indiana. Io no anisany ambarany masivony Inde miasa simona eto Madagasikara Subirdota nandritry ny lanonana fananganan-tsaina ho an'ny fankalazana ny faharaiky amin'ny 70 taona nazahoan'ny Inde fahaleovantena androany teny Analamahitsy. Raha fanomezana ny ranomainty tsy azo vonona no anisan'ny fanohanana nentin'ny Inde nandritry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 13 tamin'ny ity taona 24 ity kosa dia ny fanatevenana ny fahaiza-manao ny mpikambana eo anivon'ny CENI momba ny fikarakarana fifidianana no nentin'ny Inde. We are supporting elections. We support democracy. Ny Inde dia manohana ny demokrasia manerana izao zao, manohana ny fifidianana eto Madagasikara ty ny Inde. Tamin'ity taona ity zao dia efa nandeha nakany Inde ny président CENI, misy ankora tompony andraikitra anankitelo ao amin'ny CENI, tompony andraikitra amin'ny CENI nandeha nakany Inde ihany koa tao anatin'izay hoe nomena fiofanana mikasika an'izay hoe fifidianana mangarahara izay. Ny 12 aogositra 1790 no nahazo ny fahaleovantena ny Inde. Tsy nitsatra ny roborobo ny toe-karen'ity firenena ity tao anatin'ny 70 taona. Raha malala zany tao anatin'izay 70 taona zay dia anisan'ny firenena mandroso aingana tokoa ny Inde satria anisan'ireo firenena fahaenina mandroso indrindra eran-tany eo amin'ny lafin'ny toe-karena izay. Raha taloha Inde nanafatra vokatry ny fambolena amin'izao fotoana izao i Inde efa manondrana any amin'ny firenena ary tao anatin'izay 70 taona mahery zay dia tena niroborobo ny toe-karena ny Inde ary hita fa tena hoe mandroso aingana ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy valorivo sy reala ny teratany indiana monina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary nisy ampahany tamin'izy ireo no nanatrika ny lanonana fananganan-tsaina ho fanamariana ny faharaiky amin'ny 70 taona ny fahaleovantena ny Inde. Raha pitsy kosa no anatotosaina ny lanonana ofisialy izay anasany masivony Inde ny tompon'andraikitra malagasy sy ireo masivo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara.